Malagasy, boutique hôtel thème malagasy. Boutique hôtel concept autorisme vaovao eto Madagasikara rehefa misy maneran-tany efa eto. Izy io dia ny mampiavaka anazy dia ny efitrano tsirairay avy tsy maintsy manana ny thème na style manokana ho anazy, izany hoe misy loha hevitra iray voizina ao anatin'ny ireo efitrano rehetrarehetra ireo. Dia ny antsika eto moa zany boutique hôtel thème malagasy dia zana ho aseho anatin'io boutique hôtel io ny 6 ex-provinces de Madagascar, izany hoe ny Atsinanana, ny Atsimo, Andrefana, ny Ambaratra ary ny afovoantany izay mizara roa Antananarivo sy Fianarantsoa. Ao anatin'io boutique hôtel io ihany koa dia zana ho aseho ao ny kultura malagasy amin'ny ankapobeny na ny mikasika ny sakafo na ny kilalaona na fiainana andavanandro. Amin'ny ankapobeny izany izay ilay projet dia izay no antony ezahanay ampahafantarana anazy amin'ny alalan'ny fifananana mpandraharaha tahaka izao mba hampafantatra ny olona kokoa izany mikasika ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny.